akory am'izao andro alatsinainy fotoana tsy ampoizina fa de atao satria elaela ihany zay tsy nihaonantsika zay. Somary nakaina kely satria tsy voatery ho araka daholo ny zavatra rehetra amin'ny zavatra atao. Ny aina tsy de hoe vato ka de atao daholy, enjehina daholo mba hampahisy iray vohatra. Hiresaka kely vetivety tsika ny resaka hoe tany amin'ny resaka Israela. Hiresaka tsika momba ny zanaky ny filoha, hiresaka ihany koa tsika momba ny PSG hoe naresy sy ny karazany. Ka tonga de ataotsika safy be matsina le izy mba tsy hisian'ny hoe tonga de atao chapitre par chapitre am'izay tsy ela be isika. Ny andro koa latsinainy rahateo mbola mavesatra ho an'ny sasany zany tsy mila frapi-crâne be hoe ahoana. Bon, araka ny hitatsika, bon mangamanga moa zany ny couleurako eto araka ny hitatsika de zao 5 taona no efa nanomboka nisy ny club ny PSG ary lasany hoe vetivetsika fotsiny tompoko regleko kely ty caméra atao am'ty zay angamba. 5 taona ho any nisian'ny club amin'ny PSG ary tao anatin'izay 5 taona zay dia maro ireo mpilalao tena hoe anisan'ny kalaza teto ambonin'ny tany nandalo tao amin'ny ekipan'ny PSG. Ary efa tao anatin'izay 5 taona no nisian'izay no niezaka izy ny hoe haka an'izany titre ny championne, équipe championne d'Europe zany. Tamin'ity taona ity vao azony izy io avec une équipe tena hoe homogène, solidaire, tanora, et une équipe qui a moins de stars comme à l'accoutumée, si l'on peut dire zany hoe efa mahazatra ny olona de hoe misy star enjana ary étoile du foot zany ao am'izany atao hoe PSG zany. Tao am'izany PSG zany nisy an'izany Ronaldinho zany, tao am'izany PSG zany nisy an'izany Zlatan zany, nisy an'izany Rio zany, nisy an'izany George Weah, misy an'ny izy ty le nigériana mahay baolina be ty adinoko alefaso kely ny anarany. Zany hoe ianao zany taloha raha vao andeha hoe hijery amin'ny PSG zany any amin'ny stade surtout zany any amin'ny Parc des Princes zany de efa hijery tena hoe hijery spectacle satria ireto olona alaina dia tena star teo aloha zany de ohatrany hoe on misait plutôt sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est spectacle. Na zany baolina hoe matin'ny Ronaldinho zany raha baolina vonoin'ry Zlatan zany, Rio zany, tena lazaiko anareo fa ohatrany hoe tsy mbola nahita baolina ianao, mahita baolina matin'rareo, ny dribble miainga ary ananina ary, fitanisan'ny Ronaldinho io baolina io hita amin'ny masonao eo ambany eo tam'izany andro zany. Mais on n'a pas tellement pensé à l'efficacité. Oui, c'est vrai, mieritreritra résultat rehefa niinvestira be ohatran'izany fa
Tsy tonga tany amin'ny tokony nalehany izy satria diso cible ary diso objectif on va dire. Ary ny tena anisan'ny hoe ekipa tena atahoran'ny olona mihitsy ny entraîneur zany hoe, ary nefa tsy afaka mirefuser zany hoe andeha hi-entraîner ny PSG zany satria anisan'ny ekipa be karama. Hatramin'izay a, de ianao nefa rehefa tonga entraîneur mampagaga zany a, mahay be daholo le entraîneur any ambadika any a, fa rehefa tonga ao PSG de ohatran'ny sanatria hoe lasa sakaletaka, lasa tsy tena lasa very ny personnalité an'le entraîneur zany. JJ Okocha, oui merci, Beckham tao anatiny daholo zany, Neymar zay. Neymar moa tsy lazaiko intsony zany e, sao hitanao le matoa fijoro Barcelone, fa zany JJ Okocha zany tsy ore olona. Raha nahita an'izany hoe mijery an'izany nanao baolina anao miaraka amin'ny Ronaldinho de zany no tena fahasambarana indrindra hatramin'ny hoe nijerena baolina hatramin'izay. Mba hita ihany a, hita marina aloha, hita tamin'ny télé taloha zany Pelé zany niaraka tamin'ry izy ty le mpiaraka aminy Tostao na ohatran'izany izy zay raha tsy diso aho, fa misy an'le anankiray zay le somary tsy mitovy ny halavan'ny tongony, zay manko no tena mahay baolina, fa tsy Pelé raha fahatadidinao zay ray matoa fijoro Barjona le miaraka amin'ny Pelé iny le tsy mitovy ny halavan'ny tongony, mba hampatsahivao fa adinoko ny anarany mitomboka amin'ny J zay izy. Dia lasa very le personnalité-n'le entraîneur zany rehefa tonga ao amin'ny ao Paris ao PSG milalao ary matetika tsy mahatratra saison roa akory de efa tonga de efa baibay ary voatery tsy maintsy miady, raha izay ngamba ny itenena anazy. Ohatra fotsiny zao tena anisan'ny tena marqué anahy nahatongavan'ny Laurent Blanc tao. Laurent Blanc anisan'ny entraîneur français mahay a, fa iny ny entraîné tao amin'ny PSG de tonga de vita ny carrièrany, voatery tsy maintsy nakany Dubai sisa tany amin'ny Émirats Arabes Unis, any izy mi-entraîné zany amin'izao fotoana izao, ary raha ny vaovao eno dia nahazo titre izy omaly ihany koa. Ka ny rehefa tonga zany tato amin'ny resaka le entraîneur de zavatra napetraky nga entraîneur vaovao nga Luis Enrique de zao projet no napetraka ary programa hoe tiany a ka raha ohatra nareo hiara-iasa amiko dia raikitra. Napetrany tsara mihitsy zany hoe zaho ozy izy tsy mampaninona mandeha, alefako Neymar, alefako Messi, alefako Mbappé. Zao mihitsy ny terme teneniny hoe Neymar sy Messi vieillissant. On n'a plus besoin ozy izy de star. Tsy maintsy micréer star vaovao tsika ozy izy. Eny ara ozy izy ny staffin'ny PSG fa eto ary. Nga izy dizy teo ty le portugais amin'ny direction technique koa moa manaraka koa ary tena tiany izy satria efa niara-niasa ihany koa izy mirahalahy. Dia nanangana an'io ekipa nirecruter tena tanora ro ohatra hoe Joao Neves reny zao, ary mbola ao amin'ny centre de formation betsaka ao a, betsaka ny ary ny zavatra mahafinaritra de zao misy gasy ao, misy gasy roa telo ao a, any amin'ny vehivavy koa misy gasy ao. Ary ino ty izy teo, maheno soavalin'ny polisy mandalo de tetraketrika zao. Le anisan'ny hoe programa zany a napetraka andriamatoa Luis Enrique dia misapouiller amin'le centre de formation zay nandaniny
reto Qataris, à peu près any amin'ny 350 millions d'euros any. Aty akaikinay aty no misy anazy io, ety à Poissy, même pas 10 kilomètres miala aminay eto. Tena infrastructure tena ngeda be. Ary ho an'ny olona zany tsy mahalala ny pedigré ny PSG hoe ohatran'izao ny hoe PSG, ohatran'izao ny anany a, de tamana tato am'le football spectacle. Ary raha vao tsy mahavita an'izay PSG dia tsy tafavoaka. De izao nefany atao plutôt am'le hoe efficacité, tena hoe football total. Tamin'ny sabotsy a nisy naman'izay niady hevitra tamiko, io zaho resaka pronostika zany. Asa raha tadidinareo nanao publication hoe mila malala ny tena hoe resaka foty fa tsy vitany hoe tiako le PSG na hoe tsy tiako le Inter de Milan vao afaka manao pronostika anamaritra ohatran'ireny. De nanao pronostika le bandy io zany. De ozy izy le dala hoe maty ny Milan 2-0. De zao no teneniko anazy. Zaho a tsy mahalala ny score aho a, fa zaho a meko buteur anao. Jereo tsara ho any côte-ny Hakimi a, ao anatin'ireo buteur reo fa 7 balles aho a. Ianao a mieritreritra hoe afaty 2-0 amin'ny PSG, Inter de Milan. De zao a zavatra teneniko anao. Manaiky fa lava be daholo a ny défense-ny Inter de Milan. Fa zaho a miteny anao tsy maharaka ny hazakazaky ny bakely reo. Ataon'ny bakely lasa-dala reo a. Ary bakely reo mihazakazaka be daholo a. De à la fin ozy izy ho reraka reo, non. Ninondreo a de hoe tena mamono tena mihitsy alahy de rehefa reraka alahy de miala. Manangan-tany hoe reraka patron. Ka zao teneniko anao a, any am'le buteur jerenao a. Any am'le buteur jerena de mahazo vola ianao. Zaho a tsy miteny anao hoe maresy Paris a, fa ny zavatra fantatro mahafaty Hakimi. Tsy possible ozy izy le ry. De zao teneniko anao a, jereo ny historique-n'ny Hakimi na any amin'ny Real de Madrid a. Rehefa misy grand rendez-vous de mahafaty foana le banda aho. Ary rehefa misy grand rendez-vous ohatran'io a de matetika ny défense no mamono baolina. Tadidinao ve Liliane Thuram tamin'ny coupe du monde? Iny tokoa. Nasian'le Richard Cantero zany le izy hoe tena no ianao zoky be ozy izy de asiako ty. Nasian'le Richard Cantero. De nipetafan'le ry 100 € hoe resy PSG. Fa le Secantero no nanavitra azy ary mbola nahazo tombony ary izy. Ny tiako tenenina de zao hoe tsy hoe tiako, za tsy niteny hoe mandresy PSG a, fa hoy zaho hoe soyons réaliste aho a. Le taktikan'ny Inzaghi le tamin'le niteneniko tany amin'ny izy nanao tamin'ny Barcelone, le Catenaccio, navelany tam'le Barcelone de nandrasany de contreny foana. Tsy afaka mihitsy le Barcelone fa rehetra koa tsinona tsy mipitipitika be. Fa tam'ty resaka Paris sy Inter de Milan ty, tonga de vao miengery amy goal ny atakan'ny Milan de tonga de fa sakanan'le Parisien. De ataovy tsara ny bilan iny match iny a, tsy nisy tira.
raha nisy de nisy ngamba ny anankiray na roa nataon'ny Inter de Milan ka nanahirana ny gardien de but any PSG. Zany hoe tena niety mihitsy zany le taktika napetrakin'ia Luis Enrique hoe tonga de vao mengy ery am-potony ohatran'ny mangalatsaka zany tonga de efa fonosona sachet de tonga de latsaka ao anatiny ao de hoanina tangosana fotsiny ka niretsika tena tsy tanyndretsy mihitsy zay lelana tam'le izy satria zay tsy zatra maniditra no vao ray tsirairay ery am-potony ery vao mengy amin'ny baolina tonga de efa attaque tonga de efa iny tratran'ny pression jusqu'à la fin ny travail condition physique an'ndretsy mafy be de vita le PSG vita le Inter de Milan misaotra le dala aveo am'ireny niveau reny mamitina Ramanantsody hoe misy olona miresaka hoe voavidy vola hono le Inter de Milan sarotra be zany sarotra be zany tsy vola be ny azon'ny ekipa mandresy amin'io fa tsy vitany mba possible ve zany sa resaka tsy ie zany ho mila mampiasa razoara kely ahako mamitina randretso raha tena tsy possible zany hoe iny fa zay manko zavatra atao foana zany créena foana hoe rehefa ny frantsay zany mahazo titre ohatran'io de lazaina fa misy an'zao misy an'zao misy an'zao foana fa io PSG io tena teneniko anareo raha ny recrutement mbola ho avy eo sy ny centre de hitanareo zao misy an'le nafaty baolina farany iny le cinquième but iny cinquième but iny joueur avy eo amin'ny centre de formation amin'ny PSG iny ao anatin'ireny ekipa nisoratra tao reny nefa rehefa kely misy anakiroa avy eo amin'ny centre de formation ary PSG amin'izao fotoana izao anisan'ny hoe ekipa tena hoe mivarotra joueur de pépite zany firy ny joueur namidin'ny PSG lasany manao signature professionnelle amin'izao fotoana izao efa mandeha any ka raha ohatra hoe vita tsara zany ny programme de recrutement hirenforcena an'le ekipa de moi je pense hoe mbola ho sarotra ny andresan'izany PSG zany aoriana kely ao raha ny tena marina ny hitako hoe tokony renforcena kely dia ny Marquinhos zany tokony ny miseconder anazy tokony atao enjana ho avy koa moa zany rahalahy Martinez zany amin'ny défense de mbola misy portugais anankiray zay de misy brésiliana angambany izy zay raha tsy diso aho ho avy eo amin'ny demi ao de hitanareo tsara fa mety ho enjana ny ekipa iditra amin'ny resaka tany israeliana tsika raha matoa secrétaire d'état zao ny zavatra lazaiko anao ny vola hoe ninona lazainao aloha de zao ny législation sy ny constitution malagasy de tsy mamela ny vahiny hividy tany azambakainao amin'ny resaka hoe lalàna ny malagasy tsy te hiditra détail aho hoe zao na izao na ahoana ianao fa mba rehefa misy zavatra atao analyse ohatran'io manko de arak'le tenin'ny malagasy zany hoe tanana zatra mitsotra na hoe fahazaran-dratsy na fahazarana tsara misy olona zao de zatra mihitsy manao ny tsara ka nahafaty azy de manao ny soa foana izy fa misy indray olona koa manao ny ratsy ka nahafaty azy de manao ratsy foana izy tsy haiko aiza ho aizan'izay aloha ianao fa hatreto aloha zany mbola tsy haiko fa haiko loatra
Fa hatreto aloha zany a préserveko zay côté zay. Fa zao ny zavatra teknika no hazavaiko ny vahoaka malagasy ary anitsiko ny lainganao satria mba mamenatra ihany zany hoe zao zany mijery anao ohatra mba misy endrika ihany ianao, zany hoe mba miainga koa zany. Sady en plus ianao vadin'ny akamako taloha ihany koa de je vous dois l'estime. Ka nefa rehefa tena miainga le revo zany de ohatran'ny cinéma betsaka ary tena hoe tena de zany hoe le vary hybridanao zany de fa fanambakana olona fotsiny. Tena hoe fanambakana olona fotsiny le izy, mitaraina, mipamboly am'le izy. Tonga indray tsika tamin'le hoe tany amin'Israely any. Izy anie ry madama vao jerena fotsiny hoe talohany ianao talohany ianao tsinitsinina fa iny ianao niezaka fotsiny hiditra ao anatin'ny appareil gouvernemental de mahita ihany le hoe zao hatreto ny fetra sy ny zakan-tsena. Ny olona zany rehefa tafiditra ao anatin'le hoe misy privilège miainga mba tsy ilazako ny détail de tonga de hitanao mandimandina mihitsy ny tarehy, metimety, miovaova zany na fitaovana entina na mipoketra na n'inona sy ny karazany. Hitanareo reo dossier reo aoriany reo fa dossier momba ny tranon'ny zalahy reo, tratratsika ny adresiny, tratratsika ny sariny, nareo zany rehefa manao an'ireny le satria nataitra anahy zany le dossier le resaka hoe le trano iny ohatran'izao sy ny inona hoe za personnellement zany tonga de vao nahita an'izay za hoe tsy reto le trano, zay tsy nidirako tamin'iny mihitsy. Za kosany za hoe aleo anaovana contre investigation parce que de là à dire zany hoe tsy misy le trano, tsy miexiste tsy manana trano aty zany Indiana-Jeune. Lainga kosa zany e, manana izy ka, manana izy. Ary hitatsika misy an'izy hoe aiza aizavo izy ireo. Bon, fa zany moa misy lalàna daholo tsy maintsy arahana par rapport am'zany hoe ahoana nahafahana mi-contourner an'io ohatran'ny ataon'ny ramatoa minisitra secrétaire-mpanjakana ty. Ka azafitahana ho ahy le vahoaka malagasy hoe tsy mivarotra ianao. Ny fomba hicontournena anazy dia manao bail emphytéotique. Et qui dit bail emphytéotique, normalement misy limitiny io 25 ans. Izay raha tsy diso na 30 ans. Fa tamin'ny andronay nanao siny ana projet maromaro de tonga de io natao ny projet créer emploi, créer asa ho an'ny vahoaka malagasy ary mbola fonctionne hatramin'izao. Tian'ny olona le toerana rehetra tsy ny karazany ary tena ampiasain'ny olona amina rivorivony pour ne pas dire hoe aman'alina isan-taona ny olona mivezivezy eo. Eo amin'ny 25 ans eo angambany izy zay raha tsy diso na 30 ans limite. Tokony avoakanao zany ny hoe aiza ny contrat le bail emphytéotique ahafantarana hoe ohatrinona versen'le olona satria misy ofan'le tany. De iny le ofany iny tokony ho fantatry ny olona zany le ohatra misy resaka any hoe zao million de dollars, zao million de dollars. D'accord e, tsy olana zany fa ianao aza miteny hoe fa maninona ny israelianina manana droit mahazo an'izany fa tsy gasy. Ianao hoe de mieritreritra fa le gasy tena tsy manana eritreritra, tsy manana esprit ana gentleman farmer.
Maninona raha mba natao appel d'offre zany tany sy ny karazany zany? Raha maheno anao skandale ny zavatra mitranga any Anosy Be amin'izao fotoana izao, ny tany rehetra any Anosy Be vitany dala amin'ny ambokadiny. Maro anie ny olona higadra tena mikosa zany antitra vao higadra. Misy lifatry n'ilay mandeha fotsiny dia antitra ho avy vao migadra. Tena mikosa. Fa maninona zany tsika malagasy hoe tena tsy afaky mianakarena raha tsy mangalo le. Be dia be ny zavatra azo atao ao Madagasikara tsy miankina amin'ny fanjakana nefa mampanankarena. Be dia be ny zavatra ao Madagasikara azo atao mampanankarena. Ara-bola zany, mampiodina vola zany. Fa saingy izao ny ireo olona tsy maintsy voatery mitsoaka matanjaka ihany ianao. Tsy maintsy ho avy. Zay zao tena teneniko anareo haiko loatra ny raha atao Madagasikara atao, tena haiko. Fa tsy mazoto intsony ianao an'izany. Tsy mazoto. Ianao zany zavatra tena tadidiko ary tena mafy anahy nahatonga anahy tafiditra tao anatin'izay mety hoe mondon'ny politika. Satria ianao zany tsy maintsy manana olona fantatra anao ao anatin'ny gouvernemanta na any amin'ny primature na any amin'ny présidence miaro anao. Fa raha tsy zany ianao dia mila mitady kiraronao. Pourtant ça coûte cher. Ça vaut de l'argent. Fihavanana, fiatsaram-belatsihy fotsiny betsaka. Tonton, inona, mon frère, mbo tsy zay le fiaingana zany. Mais cette expression mon frère, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément de l'argent. Rehefa manomboka metatra ny zavatra ataonao, tonga avany misy olona tsy fantatra ao fiaviany zany. Tsy fantatra ao fiaviany. Ianao manao déclaration en bonne et due forme. Tadidiko zany. Redressement fiscal. Fa ahoana ho antsoina ny comptable. Eto ty daholo ny cahier sy ny karazana. Tena tamin'izany groupena société teo telo ambin'ny folo teo. Tonga daholo ny comptable. Tonga avany izy telo ambin'ny folo menadala. Ty ny impôt naloto am'ty, ty ny tam'ty. Aiza re ry madamo? Aiza re ry ramose? No ahafahanareo mahita am'izao hoe mbola redressena ihany zay. Tonga dia nitsotra le madamo farany ity zavatra ity monsieur Rakotobalahy tsy azonao fa business. Business ahoana hoa? Ka raha vao tsy mandoa an'ity ianao dia mena an'ity e. Tamin'izany fotoana izany ireto société anankifito farafahakeliny efa plus ou moins idina angamba sisa satria nianjian'ny ara-valomana. Voatery nindroahana ny vazaha niasa tao hoe andao rareo mody. Fa ataondrareo rainazy ny activité atsika. Hoe ianao ny ohatrany hoe proratsiraka ianao, akaiky be an'i Sophie hono ianao. Ka dia ty ny 6 milliards redressement fiscal. 6 milliards tompoko. Ianao amin'io fa mandoa 4 milliards amin'ny taxe sy ny impôt alohanao isan-karazany. Iny 6 milliards
tsy vitany akory manazava ndray zay no ity de ponctionnena am'ity sy ny ana fa tonga de fa courrier fa io asika anaovana arrangement io monsieur Rakotomalala menao 2 milliards zay de fafana tam'izany moa mbola tsy nalaza ny enregistrement fa tadidiko zay madamo zay a tadidiko zay a na le madama anankiray farany ao ara mbola mitongavany ahy alohan'ny anjanako de farany ao io redressement fiscal à 3 milliards fa fantatrao ve ry madama fa nidiko daholo ny société ako fa za andeha ka zay mihitsy izy izy ka zay mihitsy enikeninay hoe andeha anao de tokony mandoa an'ity loha anao ry madama zany afaka miantso ny filoham-pirenena direct am'izao a nampitahoriko am'izay ka ianao ara manohatra azy izy ianao namandry lalatiana ozy am'izany moa andriamatera rajonary mampianina ny filoha fa manomboka tonga saina izy misy zatra tsy milamina ambadika any ka ianao ara ozy izy namandry lalatiana sy karazany le madama présidente madame la présidente tena tsy tianao mainty mihitsy mila mandoa an'ity ianao sy karazany aizay no miresaka amin'io tsy mba hoe any am brao an'ny impôt akory fa ao am'le jasmin restaurant akaiky ny cinéma ritz ao ambadika eo amy restaurant hoaniny tsara mihitsy le poisson cru mbola velona tokoko la Antoine angambany tam'izany gaga ianao mahita an'le olona tena tongavana izy amy tomobile tsy tadidiko Tiguan angambany izy iny sa inona ny tomobile izy amin'io miloko mena mipetraka tsara n'inona mandimandina 3 milliards de redressement fiscal fantatrao ve fa tsisy activité tsony zay taminy natongavany fitondrana io le aloha mijanona fa zao isaky ny ana de tonga avany tonga andray le ankiray lazay fa tsy nisy le société fa mandoa impôtaria tsy miexiste io fa de ana de torina indray de anaovana tiako tenenina aminareo hoe tena ry madama fa nareo hoe de tena hoe tena mieritseritsy nareo fa reo malagasy reo tena tsy mahavita reo e tena teanao reo tanora malagasy reo teanao le opérateur malagasy fa tena olana anankiray tena goavana ary tena enjana migerer azy ao Madagasikara de zao rehefa manomboka mandeha ny zavatra ataonao tsy maintsy misy parazita tonga mandondona ny varavaranao ary manao raketa tsy menatra akory zany a tsy menatra vehivavy toatra mba manana ny ajany ihany tomba olombelona ihany 3 milliards de mba mandoa 1 milliard 500 ianao e de fafana eo tsy miexiste intsony io tena mba grave zany moramora varotra tomobile anankitelo efatra anao monsieur Fleury de vita io a fantatra daholo ny anisan'ny tomobilinao e izy io entinao anankiray io zao de fa 600 millions 700 millions ty za tonga teo ty zany efa nijerena manana tomobile loatra koa ianao zany mitondra ny fanananao efa misy migety normal be tonga ny weekend iny ianao mandeha miantsena iny ny vadin'le ramatoa tondrary le Davidson na ianao ara miasa tena hoe manana société firy misy firy olona miasa aminao tsy mahavita manao sacrifice mba tiako ihany zany moto zany fa tsy nahavidy Harley Davidson fa iny le rimzesy tamin'ny Harley Davidson
Zany an'ila izy. De ao anatin'izay zavatra zay hetsinay le filoham-pirenena. Azambakaina aloha le vahoaka. Bay amfiteotika no hitondranao azy, ary ao anatin'ny bay amfiteotika azo atao daholo ny mouvement rehetrarehetra. Azo atao daholo ny fihetsiketsehana rehetrarehetra. Fa zao, raha tena honnête nareo, ataovy appel d'offre. Ataovy appel d'offre de misy dépouillement public. De mba manao koa le malagasy. Fa ahoana ny tanin'ny malagasy andeha omena olo-kafa rehetra ity. De le gasy anday ny andefitra avy eo. De ianao rehefa tsy mety ny tantara de iny ianao ohatrany mandimandana fotsiny ohatrany hoe ianao tena mba hamenatra ary madama. L'izy iny tonga de fantatry ny olona misy revo-fresa be ao anatin'izy. Misy tonga de tsapan'ny olona misy revo-rehetra. Io ndray ry ravo-rehetra. Zay ngamba ny tsara atao anaranareo reo ka io ndray ry ravo-rehetra. De avy le filoha efa nitenenina foana. Ohatry zany re. Ianao am'ty reto zanakao aderaderanao masom-bahoaka isan-karazany bizina gauche, bizina droite, Emirates zao hoe tsampy 10 minitra tsampy rangaty. Tsy ho zakanao ne rehefa ho avy ny taimbavan'ny olona. Ny lalàna de mametra mihitsy. Fa rehefa expose eny amin'ny place publique de any ny public. Indrindrindrindra fa ianao no manao communication ho hitan'ny olona hoe zany ny zanako dia tsy azonao ferana ny olona tsy kritike na andoka ny zanakao. Raha dokafanao koa izy efa hita fa ohatra sanatria zany de dokafan'ny olona milay ianao hoe zanao. Reny ary ny tena azo kritikena koa. Fa ianao efa non seulement ny olona efa hostile aminao, efa tsy tianao. Efa tena tsy tianao fa tena vao mahita ny tavanao ny olona de lotiky. Dino ianao mbola miparady ihany ianao am'le zanakao. Ataonao mizesty raha ny tanàna sy ny karazana. Kritiken'ny olona. Fa fazan'ny olona anao, ianao no mitondra ny zanakao eny amin'ny place publique. Eny amin'ny sehatry ny public, eny amin'ny sehatry ny aina aman-jery. Dikan'izay, ianao zany no tokony hizaka ny kritike ataon'ny olona sy ny observation amin'ny zanakao. Nefa ianao tsy mataty. Virinao fa moramora ka mieritreritra zany hoe ny zanakao ohatrany misilitika sy milay be ohatran'inona nefa ny zanak'iny malagasy mijaly. Ny zanak'iny malagasy mihina mitady kirarony. Sy fieritseretana ihany koa raha misy. Tsy ny olona raha miteny de isaky miteny ny olona de ho gadrainao foana. Fenao no izy le aza. Raha ny tena marina ane raha misy olona tokony migadra potentiellement Madagasikara de ianao voalohany. Amin'ny tany républicaine zany olona tsy matateraka ny programme zany, olona tsy matateraka ny promesse politique an'izany. Any am-pigadrana no mendrika an'izany. Verina de rangaty verina fa sitrapoko angano. Zao lazaiko anao. Nisy mpanao gazety anao mikritika ny zanako, tonga de nataoko anatra ao anao hoe Fleury. Tsy miteny hoe manana marina le mpanao gazety. Fa zao tonga de niferako nanomboka teo hoe tsy manao publication momba ny vadiko sy ny zanako intsony amin'ny Facebook. Satria za hitako tsy mataty an'le izy. Satria tena miteny anao
Fa raha misy fivana am'ty raharaha ty am'ty ao Madagasikara ty, aoriana kely, tsy maintsy régleko momba an'io mpanao gazety io. Tsy maintsy. Ary ny zanako mbola tsy ampy taona. À tout moment ny zanako rehefa ampy taona afaka mitory azy. Zay ny lalàna. Zay ny lalàna. À tout moment. Hoe rovirana ohatran' zao. Zany hoe ireny zany zavatra miantona ambony lohanao. Fa ny problema de zao. Satria le sarinay zany sary taty amin'ny privé taty, nosotomin'le ry. De nipublieny. Fa nenao sary publika sotomin'ny olona nikritikany olona, tsy afaka mikaozy ianao. Tsy afaka mikaozy ianao. Nandeha ho gadrainao ary sauf nga le olona manentikentika zanakao hoe mpangalatra. Mpanompo sampy na hoe tsy haiko mivioler olona ohatran'izany. Raha manentikentika ohatran'izany, alainga kosa, zany kosa aloha mba tsy mety kosa e. Fa rehefa mba milaza koa ny publika zany rehefa mikritika de mba zavatra mba hoe kritika mba constructive le izy, fa tsy voatery hoe le zazakely. Za zany aloha tena io sa mantsy efa nanao publication tamin'ny ramatoa Andry Rajoelina indray amindray hoe fa nga reto ankizy reto tsy mianatra isa minitra zao de ny akaikinao reny foana e. Maninona izy reto raha alefa mianatra? De nisy namaly moa ka tsy mitovy anie le fampianarana ame chefferie fa ny azy efa ampianariny mitondra e. Mitondra amin'inona e? Nga i Andry Rajoelina mitondra firenena? Non, tsy mitondra firenena i Andry Rajoelina. Ny prime ministre ny tena mitondra firenena. Fa i Andry Rajoelina tonga avany ny opportunité Israel de fa ok. Where's my unit? Tonga avany ny opportunité, where's my unit? De zay. Miala tsiny ahako amin'ny fandehanan'ny raharaha fa ianao raha matoa secrétaire d'État aza mivarotra sakabelo amin'ny banty fa manjary tsy mety le revy a. Le malagasy tsy hoe vendrana be hoe takony hoe ahoana ka de iny ianao nde hivarotra sakabelo fotsiny eo hoe tsisy varotra zao, bay amin'ny fiteotika nataonao, misy resa-bolo ao, avoay mangarahara ho hitan'ny olona. Fa tsy lasa ianao mody mivavaka ery mur de doléance ery hoe ampijaliana Betostota na ohatran'izany. Raha Betostota tsy mampijaly zany. Matoa ianao midalà elabe ao misy tsy mety ataonao zay. Fa nga koa rehefa mitalao anao de ho afaka daholo ny heliko ao. Miala tsiny. Veloma tompoko, veloma mahafinaritra. Samby ho tahirin'Andriamanitra. Tahoara.